manoloana ny fonana azy ireo tantsaha tamin'ny fandalovan'ny rivo-dozakamanina dia tonga nanolotra toana anarenana ireo vory sy manotondra trano tao amin'ny faritra Naranjorofo distrika Soanieran'Ivongo ny fitondram-panjakana izay notarehan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Tsain Christian ary ny ministra fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoa Arjaona Sizelay ny 20 aprily 2024. Vonina trano ny fitondram-panjakana hanampy ireo tantsaha ahafahana manarina ireo toeram-pambolena simba ary hanamahifanana ny fahavazana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana. Taty amin'ny faritra Atsinanana tany avaratra koa dia nisy tratran'izay rivo-doza izay. Tao anatin'izany rivo-doza izany dia betsaka ireo toerana fambolena izay ravan'ny rano, simba ary dibo-drano. Noho izany dia izay ny atongavana eto androany eto Soanieran'Ivongo satria maro ireo tantsaha izay araka teneny teo ravan'ny tanimboly. Ka noho izany dia ny tany izay rava sy dibo-drano eto Soanieran'Ivongo ka rehefa natao ny fandinihana niaraka tamin'ny Andriamatoa Minisitra dia omena masomboly izay ravan'ireo dibo-drano rehetrarehetra ireo. Ka anisan'izany ianareo izay tonga eto ankehitriny ary mbola tokony toy ngambany io monsieur le ministre ny fizarana tokony hojerevana tsara ny état parcellaire hoe firmarina ny surface na ny refy ny tany anankiray amin'ny tantsaha anankiray dia misy calcul ataon'ny ministera hoe isaky ny 1 hektara dia misy kilao ana masomboly eo amin'ny 10 na 20 na 30 kilao isaky ny hektara. Zay ngamba izy monsieur le ministre dia iny zany no zaraina masomboly amin'ny isika rehetrarehetra. Felaran-tany amin'ny refy 530 hektara no dibo-drano tao amin'ny faritra Naranjorofo ary miisa 5,000 ireo tantsaha misitraka tosika izay ahitana zezika MPK 20 kilao, urée 15 kilao, zezika organika taroka 15 kilao, masomboly vary an-drano 2 kilao, masomboly antanety 1 kilao, masomboly katsaka 1 kilao, anampamokarana voly avitra karazany 7. Vonina ministera anatanteraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Za eo anatin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa Andriamatoa filoha araky ny toromarika izay nomenao dia vonina trany amin'ny fanatanterahana ireo vina izay efa napetraka ao indrindra amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ao anatin'ny fotoana fohy ka anisan'ireny zany ny ezaka izay ho atao arinan'izao fandalovan'ny rivo-doza zao ireo fanarenana an'ireo fotodrafitra rehetra izay simba ary ihany koa ny fanjohiana ara-teknika sy ny fanampiana ireo tantsaha. Felim-pisaorana ireo tantsaha ary vonina izy ireo hampiakatra ny vokatra mba hanatrarana ny tanjona iraisana dia amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny fankasitrahana ataoko amin'ny Andriamatoa Presidana dia ny fanomezana zezika tohana mba hampakarana ny vokatra amin'ny fambolena amin'ny vary. Dia vonina hanao ny fambolena ara-teknika izay no tanjona mba hampiakatra ny voka-bary izay itavandraitsika rehetra eto Madagasikara dia manome fisaorana any Andriamatoa filoha amin'izao fanomezana zezika atsika eto Soanieran'Ivongo izao. Fahavononana tantsaha zany dia efa tena misy amin'izao fotoana zao mba hampiakatra ny vokatra amin'ny ara-teknika ary vonina hanaraka ny teknika izay atao amin'ny voly vary manara-penitra. Izay no tanjona mba hampiakatra ny vokatra ho bebe kokoa noho ny efa nisy andavanandro. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny andro telo ny fitondram-panjakana izao hetsika izao fa indrindra ny fanjakana